amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranintsika tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra anarana faefatra ambin'ny folo indray a fa ny mandroso tokatrantsika indray ny ambassadeur-n'ny zao amin'izao fotoana izao. Larana faefatra ambin'ny folo ny fampianarantsika ary avy hatransika dia araka isotra indray ny dada Mariava noho ny amin'ny teny zay rahantsika miaino satria tsika dia hijery indray antiny hoe nisy atoko faenina ambin'ny folo pivy andiny faenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo io a sy ny roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo io ve midika fa tokony hitandrina ny didy folo sy lana mosiny efa firenena mazava ho azy ho ny valony fa tsy izay ny anam-porofona amintsika io inona ny antony a fa inona io voalaza ao io a tsika rehefa afaka sotra betsaka dada Mariava ny amin'ny teninao noho ny amin'ny fampianaranao noho ny amin'ny asoavanao indrindra ny amin'ny hatsaranao lehibe dia nomenao indray azao fotoana zao izay afako manambara sy mampianatra ny teninao manerana an'izao tontolo izao ho an'ny rehetrarehetra na ny mainty hoditra na ny fotsy hoditra na ny zarazara hoditra na ny mavomavo hoditra na ny menamena hoditra na iza dia nomenao zao teny zao ho an'ny olona rehetrarehetra mba handray ny teninao sy ny famonjenao. Izany hatrany no mahatonga ny ambassadeur-nao ziady mangataka ny mba hanomezanao ny fanainao masina mba hitarika ny olona ho any amin'ny fibebahana mba ho vela izy ka ho sitrana. Mamali vavaka dada Mariava ao mamali antso ianao tahio ny teny sy ny fampianarana ary aoka ny sio mandrakariva ny voninahitra ao ny angatany ziady isan'andro dia lay teny fiainana avy any aminao dia zao toriako izao hitondra ny olona hiverina ho any aminao mba ho tonga ho tsy manota intsony izy tena afaka amin'izany atao hoe fahotana ka tsy mahay manao ratsy intsony fa zany ange ny tena fiainana zany ny tena fiadanana dada Mariava da io ny teny hatramin'ny farany ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anarany aho soa amen. Dia mamerina fiarabanantsika etra indray tena koa ny ambassadeur-n'ny ziady no tonga atokatrantsika indray ny amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana izao zany ny fampianarana larana faefatra ambin'ny folo indray ny fampianarantsika araka ny efa nambarako teo dia hoe misy atoko faenina amby enimpolo ve ao amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary nisy atoko faenina amby enimpolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ve milaza sy manamafy fa tsy maintsy mitandrina didy folo nefa firenena arak'izay fampianaran'ny sasany fampitandrana didy folo maneran-tany mihitsy ny io ila reto tontolo mitandrina sabata zareo sabotista reto zany teneka endova kitsika raha soatra masina aloha dia eo tsika no andray ny fanazavana isy atoko faenina amby enimpolo ovakitsika mianarany Eosoa zany dia manasa antsika rehetra zany mahaka ny tenin'Andriamanitra indray moa ny teknisiana mampiditra ny anina avy hatrany anatin'ny anina moa rehefa voalamina tsara ny sary dao ary ampidira amin'izay ary isy atoko faenina amby enimpolo andin'ny enina ambin'ny folo novakitsika mianarany Eosoa fa ny afy sy ny sambany no entiny avahy fandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro no voaringany eto zany dia hoe misy Andriamanitra ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany dia inona ny voalaza eto ony dia izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny iray voly zany ety zany le sary mitondra ny fandinganana beria ho an'le manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ony ka manaraka ny ray voly izy ary zany resahany zany ary taiza zany fotoany zany ary manahoana ny fisehony zany ka mihinana ny henan'i Jesosy sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa ho iavana. Io zany dia mazava be mihitsy ny avy hatrany ny teny fa ity le fandringanana be ity zany ka ho levona ty
de ireo zay mihinanena kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy ka manaraka nyray avony ka manamasina sy manadio ny tenana ho an-tanimboly reo zany le oneviny mazava-be raha vao resaka mihinanena kisoa zany resana sy ny zava-betaveta sy ny totozy a israelianina indray nresana am'izany sy ny didy folo tsy misy hidirany hafa firenena mihitsy sa satria ao anatin'ny didy folo sy lana mose le hoe aza mihinana hena kisoa sy ny zava-betaveta donc jerefatsika zay teny zeo amin'ny aiza mo misy an'ino amin'ny Levitikosy fahafiry izy iny sa Nomeri tany Levitikosy toko faha 12 angambany izy zay hoe moeny amin'ny biby maloto ety mihitsy izy ty Levitikosy 11 a de manomboka amin'ny andininy fahafiry moa zany dao vakitsika amin'ny andininy fahatelo e zao zay da vakitsika ny andininy fahatelo amin'ny Levitikosy 11 fa lava be mihitsy le teny eo de hotsongotsongotsika araka ny hoe reto a le voalaza hoe zava-betavety reto Levitikosy toko faha 12 a reto ny zany ny zatra tsy azo hoanina satria tsy mivaky kitro a de le vakitsika avy hatrany le zatra fady amin'ny zanak'Israely izy reto andiny fahatelo vakitsika zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika de zay no fihinanareo kanefa am'zanoko mandinika sy mivaky kitro de zao kosa ny tsy azondreo hoanina rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mamivaky kitro maloto aminareo izy ny hiraka rabitro ary ny kisoa amin'ny andiny fafito ary ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika izy de maloto aminareo tena biby tsy mandinika zany reo de zay ny tsy tiavan'Andriamanitra anazy hoan'ny zanak'Israely zay ny voalaza eo a de ary amin'ny amban'lea de ao moa zany misy be biby malotsy karazany reo dao le voalazo be de be ka raha raha ty moa zany resantsika de tena mety izy ary reo no zava-maloto aminareo andiny fefatra amby roapolo Levitikosy 11:24 de reo no zava-maloto aminareo zay mikasika ny fatiny de aloto mandra-pariva ny andro azy rehetra mitondra ny fatiny de anasan'ny fitafiny ary aloto mandra-pariva ny andro zay ireo zany le biby maloto a ka vetaveta ny dika zava-betaveta amin'ny tany a zay tsy azo hoan'ny zanak'Israely ka io le hoe lalàna Mose natokana ho an'ny zanak'Israely ireo efa nresantsika tany aloha PDP ny fampianarana teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io de fampianarana telo ambin'ny folo teo zao de ny teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy fosy lalàna Mose tsy natokana ho any hafa firenena ka ity resaka hoe mivaky kitro ty sy ny karazany ty zany a de misy ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina ka rehefa mihina le tsy azo hoanina ianareo tahaka an'le kisoa de trandefa zava-betaveta no hoaninao a de manao vetaveta amin'Andriamanitra ianao dikan'izany a fa vetavetana ny tikitiky teneny manao zava-betaveta io maso ny dikan'izay eo natreny a de tena mandringana anao izy ka ny voaringana zany raha am'izao sary zao a de ny zanak'Israely fa tsy ny hafa firenena mihitsiny dao raha vaketsika am'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy toko faha 9:20 hoe rehefa tsy tazominao re tenyreo a de ozina mandeha any aminao any Levitikosy toko faha 9:20 inao zay ry izy vakitsika ny andininy fahatelo hoe Levitikosy 26 manomboka amin'ny 3 raha manaraka lalako sy mitandrina didika ireo ka mankataon'izany de anomenareo ranon'olona amin'ny fotoana eo sy ny maso mihafa io zany le fitahina ao amin'ny 2:10 am'izay de hitantsika am'izay hoe ity ny aiza moa izy ao amin'ny fahafirina ao amin'ny 4:10 azafady ity ary ny ozina ho an'izay tsy mankatao ny teny dada iava rehetrarehetra mihitsiny a arak'izay voalaza fa raha tsy miheno akosonareo ka tsy mankatao ireo didy reo a ka maivoninareo ny didiko na alina ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo kosa ny fanekeko a
de 150 za kosa de anao izo aminareo hanisy fampitaroana aminareo aretina masozana sy tazo mamay sy ny maro samihafa de anarana anareo ny tavaka ho resy eo alohan'ny fahavanareo nareo ay tena jereo nge tena loza mahatsiravina mihitsiny vakeo nge le toko 420 io de jereo manomboka 420 teo ka hatrany amin'ny farany jereo ke ty 420 ty izao de zao kosa no amelanareo ka ampijaly anareo impito indray noho ny fahotanareo de apiditra sabatra aminareo ho vali ny vadinareo tamin'ny fanekeno ary rehefa tafangona eo anatin'ny tanànareo nareo de hanatitra rety mandingana aminareo ao tena loza hatramin'ny farany io tena zany le izy hoe tena hoe hoenjeko amin'ny sabatra misy zany tenin'Andriamanitra teo apiditra sabatra anareo ho valiny ny vadinareo tamin'ny fanekeny de io am'izay hitantsika tarikatra amin'ny isy teo le voany vakitsika teo zany avetsika vakiny am'izay ny isy toko 120 teo vakitsika kely izy isy toko 120 andininy 120 ka hatramin'ny 720 io am'izay le teny ary hoe noho ny am'zareo ny vadika ny didin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de ny afo sy ny saba no entiny avy amin'ny fandahatra amin'ny nofo rehetra ka le nofo rehetra tenenina eto de le hafa firenena sy le israeliany efa niditra tao anatin'io didy folo io le hafa firenena niara nipetaka tamin'izareo tany Israel satria nisy karazana nofo be deabe tao nisy vahiny be deabe tao ireo zany resana zany iny le nresantsika tao amin'ny isy toko 120 isy toko 56 andininy 4 sy ny 7 iny koa ka hatramin'ny 9 ka masy tatitiko izy teo efa mivakitsika teo 6 de ny 7 zany de eo le hoe ny afo sy ny saba no entiny ava ifandahatra amin'ny nofo rehetra le olona tao Israel zany resana zany ze nofo rehetra tao Israel zany de ataon'Andriamanitra fay ka maro ny voaringany avahy zay zany le voaresaka tamin'ny resaka iny resaka olona mihinana henan-kisoa sy ny vetaveta tamin'ny didin'Andriamanitra io aza hoanina ho any zanak'Israely sy zay rehetra efa tao Israel nitandrina lalàna Mose sy ny didy folo reo zany voaringany zany tsy misy idirany malagasy na frantsay na anglisy na sinoa na komoriana na tanzaniana na senegalais na breziliana na tsy haiko tsony tsy misy idirany zany mihitsy dahoary izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoana iza ndray ary ty fa io koa de anakarika tratra koa io de andonke vakitsika fa ho bokiny Ezekela io hoe mbola ny zanak'Israely ihany resana amin'io Ezekela toko 7 donke jerevantsika kely ny teny Ezekela toko 7 de noko amin'ny andininy zay jerevantsika eto zany kaminy miko andininy 7 io kamany izy iny le hoe tsisy ty azo jerevantsika aiza mo izy iny tsy tadidindray le izy fa aloha jerevantsika kely Ezekela 7 kamany izy iny 7 indraka izy de misy le ray avoly toko 9 Ezekela 8 kamany izy iny azy diso Ezekela toko 9 de ny andininy 12 vaketsika zany fa diso le teo Ezekela 8 izy fa tsy 9 Ezekela 8 Ezekela toko 9 vaketsika manomboka amin'ny diny 12 eto ny atantsika ny hoe misy vaketsika manomboka amin'ny diny 7 Ezekela toko 9 andiny 5 no manomboka ho vakitsika zany Ezekela 8:5 manomboka eo juska hatrany amin'ny tsy haiko izy io na 14 andro any vao hijanona de hoe izy tamiko ry zanak'olona topazo kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao andana zany maka ny jereny avaratra any de natoko tamin'ny lalana mianavaratra ny maso ka indro eny avaratry ny vavadiny alitara no misy ilay sarin-javatra mampasiaro-piaro teo amin'ny fidirana zany vo miditra eo vavahatra de misy zatra efa matezitra be an'Andriamanitra zany de eo koa izy tamiko ry zanak'olona hitanao fa zay ataon'ireo
dia ny fahavetavetana lehibe izay ataon'ny taranak'Israely eto ka mampanalavitra amin'ny fitoerako masina zava-doza mihitsy le izy. Ny zanak'Israely mihitsy izany mampiditra zava-doza ao amin'ny tanàn'Israely ary mahatonga an'Andriamanitra tsy te hiditra intsony eo anatin'ny fitoerany masina. Zany voalaza ety tena zatra matezitra tanteraka mihitsy zany dika zany ny zavatra ataonreto zanak'Israely reto. Fa inona zany le izy zany satria na dada iava mihitsy raha tsy te hiditra Israely intsony ao anatin'ny toerany masina zany. Mbola hita fahavetavetana lehibe koa ianao ka ity le fahavetavetana ny resana tary amin'ny boky Nisea teo hoe manao vetaveta mihitsy le olona amin'ny Israelianina zany. Reto izy reto dia nentiny eo amin'ny kianja eo amin'ny vavahadin'ny kianja ary hitako fa indro nisy lohaka teo amin'ny ampiatany eo izy tamiko andiny fahavalo sy ny fasivy ry zanak'olona lohay ny ampitany dia noloako ny ampitany ka indro nisy varavarana ary izy tamiko midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataon'ireo ty le fahavetavetana dia niditra ao ka nahita fa ireo ny sariny biby mandady sy mikisaka reta sy ny biby hafa dia izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely io le voalaza tary amin'ny Levitikosy toko fa fimozy Levitikosy 11 le nivakitsika teo io izy io voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina 9:10 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany zanaky safana dia nitsangana teo afovoany samy nitondra ny loviany fandorona didikazo manitra teny an-tany avy ary nisetroky ny didikazo manitra dia nidonaka ay 9:20 ary izy tamiko ry zanak'olona efa hitanao fa ny ataon'ny olony taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iavatsy mahita anay efa nafoy ny tany izy. Tena zava-doza mihitsy izy ny manao ny ratsiny dia Andriamanitra ny teneneny an'izany any tena teo tena mpanometsiny an'Andriamanitra tena tsisy lavana azy mihitsy ratsy saina zany atao ny zanak'Israely dia ratsy saina ary mandraka androany dia tsy mety mitodika amin'Andriamanitra intsony reo. Mandraka androany tsy mety mitodika amin'ny Elohe izy Elohen'ny Israely reto hoe Yahavano anarany tsy mety mitodika izy ary tsy mety mitodika amin'ny Yahosoa mihitsy izy nefa ny Yahosoa le namonjy anazy le niantona teo amin'ny fijaliana mba hamonjy anazy novonoy olo jerevantsika mihitsy zay ao an'ny Israelianina zay teny zay hoe ahoana moa ny ilazana fa mbola tsy tonga io mpamonjy io ry Israelianina satria zareo miteny an'izany hoe tsy tonga zany io mpamonjy io zay le hoe le zatra nataony hatramin'izay mbola ataony mandraka androany tonga zay adiana profo efa tonga le mpamonjy ny andrasany zareo le niveriny hoe Elia na hoe Elia fa izy mihitsy tsy nety ny ainy ary lay Elia tonga atao aminazy ary nifantsiny teo amin'ny azy fijaliana tena nampaleny mihitsy le izy. Fa andaotsika aloha hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny famarety hoe ito zany le hoe raha eo voany io ejentsika tsara izy ary nisy ao amin'ny 9:20 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo anoloanan'ireo ary jazany zanaky safana dia nitsangana teo afovoany samy mitondra ny loviany fandorana didikazo manitra teny an-tany ary nisetroky ny didikazo manitra dia nidonaka any amin'ny divolo le izy nanao fanompo-tsampy io re misy ray avoany hitantsika tarika hatramin'ny boky ny Isaia toko 20 teo ny andininy 17 hoe io le ray avoany io nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany zanaky safana nitsangana teo afovoany io le misy anankiray nitsangana teo afovoany ijazany zanaky safana zany dao ventsika am'izay le boky Nisea teo iverenina am'izay le izy Nisea toko 20 andininy hitatsika nytony dia miara-mieny daholo tsika etreny atokantrano hoe dia miara-mandinika hoe jereo ngo ty fitaka nataony mpitondra fivavahana anao jereo dia ireo mpitondra fivavahana mampitandrana sabata sy ny didy folanao reo tena zavatra tsy izy mihitsy zavatra natokana ho an'ny Israelianina dia anao ny didiny tsy maintsy mitandrana eo noho ny amin'ity tony toko sy andiny tony lasa le tongo sy andiny ndray ty zany lasa mampandika lalàna ny hafaraniny izy lasa nentina nampitandremana ny olombelona ny didy folo noho ny amin'ny tony teny tony nefa le tenin'Andriamanitra mahitsy be nomeny Yahava dada malala nomena ny zanak'Israely hoe ho anareo rery tya
tena ampidirin'le tsy mataotody mihitsy, tena tsy mataotody sady tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy hoe nasinatandremany hafa firenena, tsy mataotody mihitsy tsy matahotra an'Andriamanitra nampanao anio. Izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray ao voany, tsy izy akory zany fa jazany azy zanaky safana, de mihinana ny enakisoa sy ny zava-betaveta sy ny totozy. Hitantsika ny voalazatsika taony Ezekela toko 9 teo, reo le nijirevina teo de araky ho levina. Ireo zany le ho levonina, ireo zanak'Israely nanompo sampy rehetrarehetra reo le nofo rehetra ho levonina miaraka am'izay niaraka taminy. Ary nofo ireo fa tsy hoe korone biby reo fa nofo reo, nofon'olona. Reo le ho levonina. Le nofo rehetra nanao an'izany nompo tena daholo na iza na iza. Ary lohalarana nanao an'izany adalany de jazany azy zanaky safana zay pisorona tamin'izany fotoana zany. Hitantsika mazava-be zany fa tena ity resana amin'ny Isia 66 16 ka hatramin'ny 17 tia de zanak'Israely fa tsy olona hafa firenena zany mihitsy voaporofoko taminareo zay. Dozonareo hoe ary ahoana indray le rikatra am'le izy moa le satria hoe iaraka ho levina avokoa io le din'ny farany io vakitsika tsara ity hoe vakitsika tsara ty hoe de iaraka ho levina avokoa io Iavà. Zany hoe nofo rehetra tao Israela zany de ho levina daholo araka ny soatra masina io de noho ny amin'io hoe iaraka ho levina io mihitsiny ele ifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ho voarivako ny maro eo ny 9 io. Ary fa niavitsy ny saba no entiny Iavà ifandahatra amin'ny nofo rehetra ka ho maro no voaringany Iavà. Tena ny poteny Iavà tamin'ny hafa firenena mihitsy le zanak'Israely tena potika mihitsiny izy. De nefa izy teny hoe hoaringako lareo maro no voaringako, de jereo tsara am'izay koa nety ao amin'ny 17 de nytapany farany io fandrehanana io hoe de iaraka ho levina avokoa Iavà. Ary zao sary zao zany de ho levina ny zanak'Israely mihitsy. Miara manao ny fahavetavetana izy menakavy hatrao amin'ny vavahady mihitsy nefa misy an'le sary ratsy. Vavahadiny Jerosalema mihitsy ny misy sary ratsy. Andao avetsika vakina izy dikan'izany ange ny zanak'Israely ray amanontolo nge no poteny satria eo amin'ny vavahady mihitsy ny misy an'ity fahavetavetana matsiravina ity. Kina zany raha tsy ny tanàna ray amanontolo ny vo, ny tanàna ray amanontolo nge zany manao no foany. Dao nge avetsika vakina mihitsy ao amin'ny 17 ary nisy taretana na injiny ka andiny 17 ary nisy nitarentanana na injiny ka noraisiny tamin'ny voloko ao de nisy fanananainga ho eny alelan'ny tany sy landraka nitondray ho any Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavahady ny kianja anaty. Zany hoe nampijirevana ny Ezekela mihitsy jereo zahatra mihitsy ao Jerosalema de jereo manomboka eto amin'ity vavahady ny kianja ty mihitsy zay manatrika ny avaratra. De le nisy ny sarin-javatra fampahasari-piaro de le mampahasari-piaro ary iro teo ny voninahitry ny Israely tahaka le fahitany fitako teo amin'ny Losa. De hoy izy tamiko ry zanak'olona atopazy kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao de natoko tamin'ny lala mianavaratra ny maso Kailo eny avaratry ny vavahadin'ny altara ny olo misy le sarin-jahatra fampahasari-piaro teo amin'ny fidirana. Andriamanitra tena any amin'le fidiranao amin'le tempolony Jerosalema mihitsy ao mihitsy ny tena misy ny fahavetavetana. Ao amin'le toerana fidirany dada Iavà mihitsy ny fahavetavetana matsiravina ny tao. Tezitra am'izay dada Iavà fa inona mihitsy ty ataonareo ka io zany le hoe noho ny amin'ny ataony zanak'Israely de fenoza mihitsy atao amin'ny tanin'ny Israely hatrany amin'ny varavarana sy ny vavahady miditra ao amin'ny tanàna normal mandringa an'Andriamanitra. Tena opiteny mihitsy le tanànan'ny Israely any. De noho ny amin'io teny io am'izay le hoe orava Israel ve, orava ve zany Israel. De ny valiny mamaly am'izay izy ny 2 amin'le Isia 2 iny hoe tsy horipaka daholo zany nefa nareo na de andringana ho izay dada Iavà. Tsy horipako zany nareo ka hoe lanitaranaka nareo zany araky ny eritreritry ny olona tsy ho ataoko lanitaranaka nareo zy dada Iavà. De tsy midiko zay falifaly nareo menao zany Israely any fa efa matezitra ny dada Iavà nge nataona mandraka androandra mba misy Israeliana maheno anahy tena marina fa tsy haiko tsony izy ity. De zao ny voalaza
ao amin'ny andin'ny faharoa amby roapolo hoe tsy ho lany akory nyzany taranaka zana de andrikana za fa tahaka ny fisily lanitra vaovao sy tany vaovao a zay maharitra eo anatreko izy dada iafa de ohatr'izany koa ny aretan'ny taranaka anareo zay ao amin'ny andin'ny faharoa amby roapolo am'izay tsika zany satria misy anay hoe fanapotena ny taranaky ny Israela eo arigako mihitsy nareo arigako ny nofo rehetrarehetra podika zany ny olona Israela ny dikan'izany na vahinona tompotrano satria le vahiny resahako moa zany efa firenena zay fao atiako miaraka am'zareo hoe tsy hompotehn'Andriamanitra tokoa ka rehefa hompotehn'Andriamanitra le nofo rehetra ao Israela de ny teny izy io hoe na de isy zany fandringanana hoe ovonoko ny nofo rehetrarehetra zany a de zao ny teneny eo andiny faharoa amby roapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko no aharitra eo natreko iafa de toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo nanome fanambarany dada iava hoe tahaka le lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ho amboariko de aharitra am'izay io tany vaovao sy lanitra vaovao io de maharitra mandrak'izay ho natreko de na andeha andringana sy amononareo aza de mbola misy ataoko sisa tavela aho a zay ny dikan'io fa tsy kony hoe ho tandre manatra any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny didy fosy lanamosy tahaka ny ampianarin'ny olona anazy non comparaison io zareo nge le fandinale de vola lesanareo hoe toizany hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny fitandre manadidy fosy lanamosy tena mivadika mihitsy ny io saina rehefa tsy manaraka ny ten'Andriamanitra zany natao hoe hevitra avy any amin'ny devoly efa lazain'Andriamanitra fa natokana ho azanak'Israely ny didy fosy lanamosy ary tsy azo anampiana tsy azo any esorana inona moa zany ny tokony hidirany hafa firenena am'izany resaka zany tsy misy Andriamanitra ibedenao am'izany nge mazava nge lalàny natokana ho azanak'Israely io afaka amin'ny tenana hoe tsisy tokony hidirana io dada iavasy eo soa satria natokana ho azanak'Israely fa izay le Yahoza zay le Yahovah zany sy ny ava sy ny izy moa Jehovah sy ny maro samihafa nampianatra lozan'ny olona nampitandre manodidy folo dolo ny hafa firenena hany ka toy teny tony ny vady ary raha nanao fampitana Andriamanitra hoe ny lanitra sy ny tany vaovao zay ho amboariko de tsy de maharitra eo natrehako a zay no maharitra de nanao comparaison am'izay dada iava hoe ohatran'izay koa no aretan'ny taranaka anareo comparaison le izy hoe tsy ho arigako daholo nareo na de nytena zay ho arigako nareo ho arigako ny nofo rehetra de ozy nefa izy hoe fa tsy ho aro anigako kosa aloha nareo le zany azy fa siko tavela foana zay ny voalaza sotra masina eo siko tavela de nisy tavela tokoa le izy a zay ny tiana resany ety hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay nataoko zay ho ataoko no aharitra eo anatreko iafa de toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo comparaison le izy comparaison am'le faharetana hoe na de andringana zany za de tahaka an'le lanitra sy ny tany vaovao zay maharitra de ohatran'izany koa ny aretan'ny taranakareo a na de amonony zany a tsy maintsy misy tavela foana maharitra io taranaka io ny dikan'izay tsy mety levona io taranak'Israely io ny dikan'izay zay ny tena Andriamanitra ho resahana ary raha misy zany zay olona tsy mety ho ripaka eto am'ty tany ty tsy mety ho lany mihitsy ny taranany a de io Israely io nefa nazo an'izay teny zay tsy mety ho lany zany mihitsy nenena fandringanana mandeva koa de tsy mety lany zany io ary ny teny dada iavary tsy azonao toerina mihitsy novenoviny tahaka ny hoe miakaranao ry Afrika efa nampianarina teto moa zany tamin'ny faminaniana de efa niakatra iny Barack Obama asa président amerikana fanambarana teto am'ty fanjakana masiny ity zay ary zao koa tsika mbola ahitany Afrika hiakatra am'izay mihitsy ntsika raha vitanareo misongadina ny Afrique du Sud aorina kely ao de tadidio ny teny ambassadeur ny Ziadia hoe ty le nytenena mbola tsy mihetsika zao ny Afrika ary efa miteny Ziadia hoe tadidio fa hiakatra ambony ny Afrikanina ary iseho sehatra am'izany ny Afrique du Sud ary ho atahoran'izao tontolo zao izy afa-tsy ny Rosianina rery any mitanareo daholo zay teniko zay tadidio tsara ny teniko rehefa tonga ny fotoana fiaraka ijereny any ke tsika ianao hoe miakara ry Afrika Isaia toko fahenina amby enimpolo andiny fahatelo amby roapolo ary isaky ny voalohambolana sisa tsabata de ho avy no firehetra iakoky anatrehako iava zay le didy fosy lanamosy natokana ho any zanak'Israely io ka ny nofo rehetra zay ao Israel de iakohaka eo anatrehany ava am'izany fotoana zany nofo rehetra ao Israel zany lozika be tsisy hidirany hafa firenena zay efa niseho tam'izany fotoana zany
satria zany sary zany efa saika efa vita daholo moa zany tena mazy satria efa voatarika zareo efa potika zareo efa voan'ny sesitany zareo ary efa nisy ambony kely sisy atao ary eo ambony kely sisy io lasa nisy problema lasa nyvateny hoe palestina am'izao tsika zao satria rehefa niditra indray ny arabo de nitafia ny israelianina de nivadika arabo palestinianina zareo de io ady be mahatsavana tsy mety mijanona mandrakandroany io satria nivadika arabo daholo le olona tao israela tam'izany fotoana zany noho ny an'le metisa azy le metisa azy izy de lasa ohatran'izay raha maraka tantara anao de mahazany zany ake olana be israela sy ny palestiniana e mbola azavaiko amitsika zany rehefa tonga ny fotoan'androny tena ho azavaina tsara amitsika ny hoe zao ny fandeha ny fiafarany zao tontolo zao ary ny ambasadeur-ny Eosoaziady any no mamaritra ny fiafaran'ity tany ity satria ny teny marina de avy any am'izay tsy manota intsony satria Andriamanitra miaino an'le tsy mpanota fa tsy okony hoe miaino an'le mpanota izy non tsy miaino mpanota izy fa ny tsy mpanota no enony ary ampiasainy normalna be zany de zao hitanareo zao efa be deabe ny famarinana zany fa hoeninareo tsy kelikely eny fony any izy zay ka le olona mitandrana voalobolana sy ny sabata de ny zanak'Israely ary ny nofo rehetra enkoky eo anatreny am'izany fotoana zany de ny olona ho Israela daholo zany no anao an'izany fihetsika zany zay tavela sisa teo satria misy tsy maty tao dikan'izay de andiny 720 ary ivoaka izy re zany ka jeriny fatiny olona zay efa niodina tamiko ka zay le tonga tao ry Nebokadnezara tonga tao ny Asirianina tonga tao ny Mediana sy ny Persiana tonga tao ny Grika tonga tao ny Romanina tonga tao daholo zany rehetra zany ary mbola namely koa ny Alemaina moa rehefa taty olina be taty io moa tsy resantsika tsony fa le tany aloha tamy no jerevantsika lay zava-nisy efa tamin'ny andro ny zanak'Israely tamin'ny fahoriana nahazo anazy de rehefa maty ny olona tratrandreo mpamono'olona ireo de mivoaka ny olona nijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamy izy le niodina le zanak'Israely nge le miodina lovaka itsika le tena Andriamanitra hoe iza moa le mpiodina de ny soratra masiny any aloha ataontsika mamaly an'izay ao amin'ny Jeremia toko 4 aiza misy iny hoe ny Israely mpiodina jevatsika bevely mivereny ianao ry Israely mpiodina Jeremia toko 7 andin'ny 2:10 mandehana ka toreo manatrika ny avaratra ireo izao teny zao hoe mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho fa mindra fo aho hoy ava zay hoe ny mpiodina zany eto de zareo Israely any Jeremia toko 7 andin'ny 2:10 vakitsika avoakatsika ery Jeremia 3:12 zany Jeremia toko 7 andin'ny 2:10 Jeremia 3:12 vakitsika ny tenin'Andriamanitra iza zany le mpiodina Jeremia 3:12 no vakitsika mandehana ka toreo manatrika ny avaratra zao teny zao mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava lay mpiodina zany de tsisa zany fa Israel le mpiodina zareo hoe jery ny fatin'ny olona zay niodina tamiko ka Israelianina zany niodina zany o zao ny soratra masina de tsy azonao foronona olo-kafa izy dikan'izay manao zay mijery sy manaraka ny teny am'izao tsy miteny zao ka iverentsika am'izay izy sy atoko 2:20 zany de ny tapany farany indrindra satria fiditra amin'ny farantsika ary ivoaka izy reny 4:20 ary ivoaka izy reny ka Isaia 66:24 ka ijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko Israelianina ireo fa ny kakany tsy ho faty ary ny afony tsy vonoana aiza ndray zany hoe ny kakany tsy ho faty zany eo tsika jery Isaia 14 ato misy an'izany kakana zany ato any amin'ny elo zany Isaia 14 aloha ve jery ato aloha zay mizay mba tsy diso ny teny Isaia 14 firy Isaia 14 manoko ny andin'ny 7 mivakitsika loko mindiny 7 Isaia 9 vakitsika aloha Isaia 14:9 hoe aiza le misy ande kakana solitra zany
taitra ny fiainatsita any ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao. De fiainatsita ao ambany io zany mamoany matotoy hitsenanao izy de reny bibla rehetra tambon'ny tany anefa ho azony matotoy hitsenanao zay rehetra lasa nakany amty any amin'ny elo moa resany io. Aingay ny ala amin'ny seza fiandehanana ny mpanjakan'ny firenena rehetra zay 110 izy rehetra samy teny zeo tena misy io tena ataony menjeranjerana mihitsy ny mpanjakan'ny firenena rehetra mpanongana firenena zany eneo gne ty ho an'le mpanao ratsy zany de zany ny fiafarananankareny koa manongana firenena zava-doza izy rehetra de samy teny aminao hoe hay ianao koa mba efa osa takanay efa tonga takanay koa fa ianao de no gne ty araiky ambiny folonday efa navarina eo ty amin'ny fiainantsita ny tabianao mba amin'ny feo ny valianao kakana no ilafianao ary olotra ny mandrakotra anao zava-doza ay zany teresaka kakana sy olotra resany ry ambokinisa arika ty any amin'ny elo nodikan'zany dondray raha vaketsika zay ten'Andriamanitra zay aloha tsyrikenan'zay kolotsika vaketsika ny ten'Andriamanitra amin'ny ao amin'ny bokiny eza moa misy an'iny koa ao amin'ny bokiny Marka toko 7 vaketsika Marka toko 7 46 Marka 9:46 ampio hoe any amin'ny afo tsy azo vonoana any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana ka any amin'ny elo nge jany teneny zany rakizy zay mandre rehetrarehetra ary ny vakindray amin'ny 9:7 ihany Marka toko 7:9 any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana verina mihitsy le teny zany eto mba mietreta daholo zany tsika rehetra dikan'izay fa tena fatanterahany tena nge ty menatsika ty hoe lasa namakany amin'ny elo nge nareo zay tena manao tsy mety am'ty Andriamanitra marina ty zay ka io moa zany efa vita ny tena marina fa nety hoe lasa nakany amin'ny elo zany zany ankehitriny dia aleo vaketsika eo amin'ny 9:7 any amin'ny elo io resany io any amin'ny elo Marka 9:46 de 47 ny vaketsika zao ary ny ary ranomasonao no manao fotoananao esorialy izy fa tsara ho anao niditra tokamaso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo de any amin'ny elo ty le misy hoe any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoina zany hoe ny zanak'Israely le naripaky dada Iava tam'izy nomena ny didy folo nefa tsy nitandrana de nalefa ny dada Iava nakany amin'ny elo reo rehefa nanany any an'Andriamanitra izy zay le izy tamin'ny andro ny didy folo zany ary raha am'izao andro ny Eosoa zao kosa anao mbola efa teneny hoe tsy natokana ho anao hafa firenena nge ny didy fosilana mose fa natokana ho any Israely any ny anao Eosoa rehefa tsy mety hain'ny teny Eosoa ianao mba ho lasa tsy manota intsony de miomana koa fa rehefa maty anao de ho atsipiny eny amin'ny elo koa anao io mazava-be ny teny any anao matory eo ambony kakana sy eo ambony olotra ary olotra ny milafika anao any amin'ny afo tsy mety maty ny dikany zany zany hoe ao amin'ny fasiny ianao no mipetraka ao le olotra sy kakana saingy ianao kosa ny ary amin'ny elo ny fananao ny fijaly fa de minovana mandrak'izay mifarana ny teny miraso atsiketra nahasoa zany teny zany misy anam-panao hevitra am'izay nahatony any Eosoa manapa-hevitra itsika ho any Eosoa am'izay ianao zay mahita sy mandre fotoana ny fanavotana ny fanahy zao reny teny reny le mamatotra anareo tsy ala amin'io zava-doza manjoanareo teo didy folo sy lana mose io na zavaiko amin'ny tsiprieny izy na eno tsara anareo zay anjahanareo am'izay no manapa-kevitra na nareo mbola ho any amin'io afo tsy mety maty ho feno kakana sy olotra io ianao de ao amin'ny elo ny dikan'izay ho ampijaliana andro amanala ny afo tsy mety maty ary tsy mety vonoana na ianao misafidy no andro mbola hipetraka ao anatin'io didy folo efa lazaina fa tsy natokana ho anao io satria efa lasa mpandika lalàna ianao atria efa nampianaranao fa ny didy fosy lana mose de tsy nomena ny hafa firenena
fa ny lalàna nomena ny hafa firenena de ny lalàna ny eosoa efa nampianarina atsika foana zay fanekena vaovao nouvelle alliance ozy ny teny frantsay nomena n'io fanekena vaovao io anao io arahana misy lalàna sy didy ao de zao lalàna sy ny didy hoe milanao amy didy folo fa tsy natokanao anao io hoe didiny aosoa zao zany ene mazava be le teny rehefa ny teny soatra masiny hoe tsy natao anao de tsy mitady hevitra anao hoe natao ao atsika io zany nateo tena zavatoza aminatambo tena manaonao foana miantsy ady amin'io andriamanitra io anao efa lazainy fa tsy mety ve de mbola ho ataonao ihany miantsy ady ianao dikan'izany e aza manao an'izany tsony tsy mety zany fa tena fahadalana miopapana zany mifarana teny a de miraha sotsikeritra samboteny osoa iary ivavaka atsika ary ny fahendrena melohan'izay vavaka ao taoko zay a tena manapa-hevitra andao atao batisa am'izay andao atao batisa am'izay aza mitady hevitra maly tsony fa tsy mety tsony e efa nitandrana didy folo daholo rehetrarehetra nefa tsy mety io ina hoe ary raha ho an'ny israelianina indray a efa iaosoang eny no anazy e tsy mety milioni aosoa e ary zay re fampianarana ataotsika manaraka hoe ho an'ny israelianina milaza ve nareo fa tsy misy zany eosoa zany fampianarandoresitsika manaraka zay a ary efa ho tadidinareo tsara fa ho atao eto am'ity fampianarana eto ity zay hoe ho an'ny israelianina hoe nareo milaza fa tsy misy io mpamonjy io fa mety rovina ny eritretinareo ny atongavany rovina no eritretinareo atongavan'izany mpamonjy zany fampianaranao jerefatsika manaraka zay a miraha sotsika samoteny osoa efa tonga ny mpamonjy a iaosoano anarany a andao anatona azy am'izay andao hiaraka aminy am'izay miantso ny hafa firenena rehetra zy ady a na ny amerikana na frantsay na anglisy na afrikana izany izy na breziliana ianao na senegal ianao na inde ianao indien zany dikan'izay na ianao argentin na ianao tsy haiko e na français ianao na réunionnais ianao na mauriciana ianao rehefa olombelo eto ambony tany de atsoko daholo na izy nareo na italiana nareo na kanadiana ianareo a miantso zy ady a fotoana idiranareo aty amin'ny aosoa zao efa akaiky loatra ny fotoana efa milalao anatin'ny adalana tanteraka zao tontolo zao jerevo ny ady efa mitranga io a oresantsika mihitsy ny io ady io satria io ady mandeha io de tenin'ny aosoa daholo na tonga an'io avy ety amin'ny aosoa daholo na tonga avazao zatra rehetrety zao a zay ho ambarako aminareo hatrany amin'ny fiafaranareo ro ambarako aminareo fa saingy sao de ianao maty alohan'ny efarany resako de ho aiza ny afaranao fa rehefa tsy mety manatona ny aosoa de meko anao lalakalenao a ho any amin'ny elo anao na ho any amin'ny afo be zay ny fiafarana zay tsy mino an'izao fampianarana izao satria tsy misy fampianarana teto ambony tany na vita na afaka olona atao amin'ny fahotany tsy miexiste eto mihitsy zany tsy misy andriamanitra na afaka amin'ny fahotany afa-tsy tokana de dada iava raisy aosoa zanany ary tamin'ny alan'ny aosoa navitana famonjeny zao toriana aminareo zao ary zay miaraka amy de tsy mahay manotaintsony ary tsy indrina mafy mihitsy zay fa izany ny kaliten'io andriamanitra io araka le teny eo am jauna 8:11 hoe aza manotaintsony zay le jauna 8:11 ka ny atao amin'ny aosoa rery any no manana zany fahatanterahany teny zany zay tonga ato ihany no tsy manotaintsony ary marina izany tsy olona ray ny miaina am'zany hoe fa manarivo maro zao anjaranao zany a no manapa-kevitra atao batisa mba ho tafaraka amy rehetrarehetra aza mianana intsony na misalasala ho am'zany batisa zany soraty am'izay ny anaranao efa menanareo le io ny whatsapp io ka amina tongezabe am'izay le whatsapp hitany olary efa tapitra ny fampianarana de tongezabe am'izay le izy a afinaingany de eo zany nareo no manapa-kevitra rehefa mety azao fampianarana zao ary rehefa enareo ny fampianarana sy ny teny a dia tongava am'izay misoratra anarana ataovy zay atongavanareo ao am'izao atsarana zao a amin'ny fanaovana batisa mientso mandefasa whatsapp afaka mandefa mesazy nareo no whatsapp io zatra tsy de misy sary zafiry reny tsy misy sary zafiry zany whatsapp zany fa mapiditra kelikely fotsiny ao a de afaka mandehabe ny mesazy afaka miresaka ela be mihitsika ho an'izay fantena mety ho apetraka ao na ny zatra mampieritreritra anao a fa tena eo ny ambasadeurny osoana zavatra ny farany a hoe tia ny olana ozy anao de mamatsika ny tanjona de anao tonga ho any amin'ny lanitry ny lanitra lasa olom-baovao a ny tena sambatra ge de zany olona tsy mahay manota zany e
zany ny olona sambatra ary mahita ny voalohany am'izany ao de ty tanao ty ozany hoe tena tsy mahay manota mihitsy ny fenao raha mahay manota ve ay teny anao an'izany e fa matony ambasadioraneo saziady amy teny hoe izay tsy mahay manota intsony a ny lohalarana azy voalohany am'izany zao hitanao maso zao fa zany ny tsara indrindra zany hoe tsy mahay manota intsony faratampony tsara sy mahafinaritra indrindra ary etsokonao hoe andao any aminay a andao naraka any eosoa de ho tonga soany amy lantilantinao zay fa de ndany ny soraty narana my batisa alefasy hoe za tompoko de anao batisa za tompoko de iaraka aminao a iaraka amin'ny eosoa miaraka aminao a zay torinao io a andeha ho any aminareo any amin'ny eosoa za any amy lantilanitra any no ny directiontsika azo antoka 100% garantie ny andehananao makany ary afaka ny fahotana garantie zany zany tsisy pana zany tsy miexiste eto ambony tany zany fa miexiste atao amin'ny eosoa zay toriny zay ady atorery any zay ny profy izy reny no andriamanitra iaosoa lay andriamanitra manarana azy am'izay tapao ny hevitra nareo manarana azy am'izay aza mirorosainy atsoa fa tsy mety zany efa betsaka ny fanapolofona ny menanareo de efa adalana sy mifia tena hoe miaro tsinjaka rehefa tsy mba iova am'izany efa tena voalahatra ho any amin'ny ely fenao ka de tsy marazany teny marina zany a na de anao efa niaina tao anatin'ny fahotana firy taona zay hoe de tsy tonga sainy hoe tsy mety ane zany le rafi-pipetrahany tsy izy nge zany le andriamanitra ipetrahanao sy ranao io moa tonao mpanota foana manakandroany nefa de hainao tsara fa ny mpanota mitsipy makany amin'ny ely de mbola tsy tonga saina ihany venao mba mieritrirety andro ny fieritretana zao a mba tonga saina satria efa miditra ao amin'ny famaranana ny zava-misy tsika eto am'ty tany ty miraha soa tsika rehetra ny ambasadioraneo saziady ho tonga soa ty amin'ny eosoa nareo rehetrerany ampitan-dranomasina mihitsy zany teneniko zany a zay efa maheno ny fampianarana sy mandray ny fampianarana ao anatin'ny panier youtube iaosoa tv io mantsy zany notony hoe harona zany mba ametrana ny fampianarana zareo tsirevana tsy ireo ny fampianarana nareo ny fampianarana ary rehefa hitanareo fampianarana io a tsaro fa mitondra olona ho afaka ny fahotana ho tsy mahay manota intsony io fampianarana de io le atao hoe iaosoa io le tena mpamonjy ny antony atao hoe misy fitsaliny asakasaka ao raha mbola naraka anazy anao na tsy fa anao am'izay ny safidy anaraka ianao a tsara fofonjy tsy anaraka anao a miomana ny fitsipazana ny amin'ny ely raha ohatra anao ka tsy matahotsy aninao a aza makany amy dokotera ao a rehefa marary ereto ao fa mateo anao mbola mitady dokotera matahotra ny ho fatiny dikan'izay ka le matahotra ho faty tsy ty vatana anao ty tsy ndreko tsara fa lay fanao anatinao zay nomenanao a na tonga anao nisy a io le matahotra ny ho faty satria ho any amin'ny elo izy de matahotra izy fa ny ato amin'ny eosoa ato tsisy matahotra maty zany eta fa ny mampalelo fotsiny hoe mijaly de marary mijaly zay le hoe mampalelo zay kanefa moa tsy maintsy misy foany zany za tsy miteny hoe tsy marary tsony a zay ny teneniko hoe tsy manota intsony ny teneniko ary rehefa tonga atao amin'ny eosoa koa ny hoe ato amin'ny eosoa koa nge anao hainy eneny manampy anao fa manatona anao ka tsao aloha ny fanjakana ozy ny teniny de ho ampiana daholo ianao mizaha rehetra zay mety aminao fa ka tsao aloha ny fanjakana ary ny tena katsana de le fiainana mandrak'izay hoe ho tonga any aminazy ianao zay ny farany teny ziadia de miraha soatsikera samy tena soa de ho amin'ny fito izany fampianarana manaraka indray zao tsika ry arivavaka dada malala iayavao sotra betsako ny amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny teny matoky hafa ho azy ny olona tsara ny fampianarana ary tena nanampy ahy mihitsy ianao tamin'ny fahazahoan'ny olona n'izany teny mahitsy mazava tena madio be tsisy miolakolaka zany tena madio ny teny ary mazava ny teny dada iavao vonjeo le hafa firenena fa izay ny nanorahanao ahy hamonjy an'le hafa firenena ary mandra-pafenonisany jentilisa dada mala iavao ho voninahitry ny anaranao masina vonjeon'ny olona tena kasio ny fon'ny olona sy ny sainy mba hibebaka ka ho sitrana izy hanatina zao fampianarana marina izao atao fantany daholo ny dika teny rehetra zay omena azy ao atao viazony tsara takany mba hanampy mihitsy ny enao hatra any amin'ny fandikana teny any amin'ny fampandrenesana ny fampianarana eo amin'ny lohan'ny olona sy ny sainy ary ny fahalalany sy ny fitadidiana tsy ataonao misy ho tafapetraka tsony ane zay mahenonao zao fampianarana izao fa tena ataonao tena hitaintaina teo vonjena mitaintaina sofaty maty
mitaintaina so vereny amin'ny elo ataovy tena iriny aingana no vonjena dada iavao ataovy iriny aingana ny andeha hiaraka aminao Yahosoa zany angatany zay ady any ataovy faingana ny famonjena ataovy aingana ny fibebahana manerana an'izao tontolo zao ataovy aingana ny azakazaka manatona anao ataovy en'ny olona ny fampianarana atao miparitaka manerana an'izao tontolo zao ny teny ataovy enin'izao tontolo zao ny fanambarana dada iava Yahosoa ho anao ny voninahitra mandrakizay matoky hafa mamaly vavaka ianao ary tena mbola maly vavaka ianao ary ataovy tsapany olona zay mandrefa tena fitiavana ty fampianarana ty tena fitiavana ny te hamonjy ary anasongadina n'lay tena Yahosoa zay ny rahanao hamonjy an'izao tontolo zao dada malay iava aneho ny voninahitra ho ny teny alefaso ny fanainao masina hamonjy ny olona rehetrarehetra hampiverina sy hampitodika azy ho any aminao dada malay iava amin'ny anaranao Yahosoanao zany vavaka rehetra zany halleloia amen dia mirahasotsika eto samy tainao soany ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka an'izay velomatoka